Orenesina eto amin'ny radio l'ambassadeur indray. Mafaitra ao anatin'ny mano. Ireo mpilalao ny tantara, Slofo, Hery, Ludze, Eva ary Saondra. Fina koa ty mahazo ny dada to miatokadoka. Fa misy ino ao anaty gazety eo? Hoenjana izy ty vony a. Ninona ny enjany? Ty fiainany ty e. Fakeo dia efa enjana hatramin'izay e. Enonao tsara. Zao ny vaovao farany sady misongadin'atra. Hoe inona? Miakatra hono ny solika. Tsy hoe honohono moa zany fa efa manomboka zao a. Efa mampiakatra ny vidiny zareo. Eny, kionga ho ahidina tsony. Ary ny tena olana dia tena miakatra lasa n'olo vidiny farany teo. Dia ho zaka ve zany? Fantatrao fa na ny asantsika ara dia miakina amin'izany daholo. Tsy hoe ny asantsika ihany e. Fa ny zavatra rehetra mera Madagasikara dia tsy maintsy misy fiantraikana amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika io daholo. Ka inona moa zany ny fandraisan'izany amin'ny asantsika ry dala? Tsika nga mampiasa lasantsy sa gazoaly. Orvony a. Ataoko hoe efa ny amin'ny kilasy ambony any ianao mianatra. Dia tsy ho takatrao ve zany hoe reto entana be dia be miditsika ato reto a tsy hoe ny tao amin'andoloha avy any ambanivohitra na any amin'izay toerana nangalana azy fa tsy maintsy mila moyen de transport reo vao tonga eto. Zany hoe ny solika sy ny gazoaly zany manodina andro tonga eto amintsika. Azonao? Kireo ve ry dada dia alany ohatrinona? Ka mifandraika daholo ny zavatra rehetra rehetra. Vao miakatra ny solika dia mifandray amin'izay daholo ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Dia anisan'ny zavatra tafiditra anatin'izany a ity varotra ataontsika ity. Tsy maintsy hiakatra daholo ny masikorinan'ireo entan'ireo. Nefa ny olona sahirina tsy havidiny vidiny ambony dia mety mitady hevitra hafa dia eo ianao ny raisina. Ry dada, tsika nge mba mpino ihany dia tsy haiko hoe inona mahabe fanahinanao amin'izany. Ny olona rehetra nge mba miara-miaina an'izany daholo fa tsy hoe tsika rery akory. Inona ny tianao teneniny? Aza matahotra. Olombelona ihany ne ny teny. Ny famelomana anao etsy andany na ny ekolazinao sy ny momba amin'ny fitaovam-pianaranao manontolo ary voaeritrretina resy hiditra ihany tsenenao zao amin'ity. Dia izany tsy maintsy mila vola. Marina fa hoe kristianina tsika. Fa Andriamanitra ne tsy mijery fotsiny ny olona mipetraka amin'izao fa tsy maintsy mba manany amin'ny tenantsika koa tsika vao afaka manampy antsika Andriamanitra e. Ka dia tsy fantatrao zany. Mba manana ny asany dada fa tsy dia hoe io varotra io rery ny tsika. Eno a, fa efa ntenaiko anao hoe fiainana efa miasarotra dia tsy maintsy miasa manaraka an'izay koa ny loha. Fa tokony tsy asasaina mihitsy fe zany raha kristianina aminao e. Tsy dia izany loatra ny tiako tenenina fa ny dada efa tafa oatra loatra ka efa mihoatra ny tokony ho izy tiako efa tsy ho zakatsony anie. Esahana saina aby io rehetra io nefa za rery ny eritreretin'ny dada. Ka raha tsy asa saina ry dia izy anao miah eo e. Ka zay ny vavahany e. Ozy izy ny soratra masina hoe jereo ny voromanidina. Tsy mamafy reny, tsy miasa, tsy maninona nefa velona. Tsika manana tanana, manana tongotra. Efa nomen'Andriamanitra n'io varotra io tsika. Dada efa miasa manamboatra moto eo tokotany eo. Zao ny teneniko anao ry vony a. Matoa zahako a miasa saina, mieritreritra, dia tsy ampy zany atao am-pelantanana. Azonao ary ianao moa aza mana be moral fa mandreraka koa indraindray e. Fantatr'Andriamanitra foana ny tokony atao amintsika. Na memena tsika na tsy memena. Ka hitany dada zany. Dada ihany kay mahay an'ilay izy nefa dada be menimeny. Ka fiahiko anao zany dia Andriamanitra ve dia ho sarotiny hoe miay anao mampiasa sinana ve dia ho sarotiny izy. Dia okizay ary moa e. Toa ohatran'ny vao maika ianao mahampiditra problema fa tsy mba mampiaina an'izay olana tokony ho asorina. Dia anakory tany afaka anentana tany? Tsy ampy be dia be ny vola. Tsy ampy koa zany ny entana. Kely dia kely izy. Fa ataoko efa compte efa voapetrapetraka teto daholo ny vola nentinao tany ko tsy ampy ahoany. Miakatra be ho amin'ny vidiny entana. Dia tsy ampy ohatrinona? Tena tsy ampy ny atsasa-manila no azoko ao. Fa vola 10 mihitsy ny nentinao tany. Eno ary dada. Tena entana kely dia kely any aho. Fa sao dia mba nahodikodigny kely ity ary ny vola fa entana kely dia kely ahoana. Antray kosa ry dada.
misy facture koa aloha ty fa sao dia aiza io za koa hoe ka sao dia mba misy entana tsy tafiditra na nanary vola ianao sanatria mivavy e mba efa lehibe ihany ne zary nao hoe tady jerena zany entana zany Aiza boato Tadavony a ino anao tao mamazafy iny mbo anao vetrana aloha Tadavony a fa andraso nasa tanana vetivety ahako eny ary naka izy teo efa lasaka ary alao aloha tonga dia ataoko atanaty ary ny ty vary raika poka ty zay ary alao aloha averinao fenona kely fa sao dia tratra ny eto tsy fatany io ka ary anao vanavary nga ianao fa ohatrina zao nikapoka ny tony io valonjato ihany ka alao aloha rapitro aho vao vidy vary fa mbola misy ambiny ao ka fa anao vetrana aloha ina le atao ary sira zato dia tongolo azato voatabia azato telonjato zay trondro maina ronjato fa manino atao ronjato fotsiny koa ny trondro zay no ampony vola ka efa lafo be ne ny trondro amin'izao e ila trondro no azon'izany ronjato zany ay akoho lesy a raha mahazo ray zany dia loatra ny akikely ohatran'izao mba ataovan'le moramora moa e zay azony ao nga misy moramora zany e ty io ka isan-karazany reo manina atao mba ataovan'itry moa e ka nga zay tianao atao no atao fa zay sazany volanao ihany e ty ny sazanao ty ronjato ty atao amin'ty ray kelikely ty sa le ila trondro itsy le rambony ataovan'itry ary hitra aya itsy rambonyrambony itsy e fa raha gasy ray finosana dia menaka ny ambiny ka efa jato ne mamazafy ny amam-bolanao e tsy mahazo menaka zany mba ataovy zay azo mosy tefa dia io ve no mba nendrasako an'le trondro kely io dimanjato vao mahazo re a dia ahoana zany sary nananao azato a za tsy mampitrosatsony mahabe problème zany sady efa hiakatra arivo koa io raha kelikely ka mba ataovy zay azo ny ary moa e raha mamatira nga mandreraka hitanao ty ty fa marina fara amin'ny madinika andrindry ty fa marina menaka dimanjato dia mbola kely no toy zany menaka homenanao tsy oatra ny ivitsaky zany dia ataovy zay azony eo re ay nasiana azy ary fa ela mbola mainka anao zavatra ataovy amin'ity tavangy ty ora mamazafy tavavy bigina 2 litra no menao any fa menaka kely ary sampy ateliny ty tavangy ty zany ko inona ary no ananako ko inona ary sao tsakotsanina amin'ny rano vo ampidinana anaty vilany ye zaiko amin'ny manaraka ataovy zavatra mifanaraka amin'ilay zavatra vidina no entina ka na ny ampidina ny ty ato ary mahakamo androko zany sarotiny eny efa hoe tsy manana vazifotra zany raha matobe reo ny etanao reo eny ary pisotra any andro fotsiny tamin'le raha matobe ty nefa arivo ny fitambarany volana alohany eny fa lasa afiko raika poka andray mandeha ty zay ampy andro indray aloha reto tena ifampiresaka aloha tsika isanao fa ahoany ty moto misofy lava ty e
vita ioko. Efa vita ahoana mba noetiko lavidavitra io androany nefa niteria lalina makany vato fotsy ity dia nikiaka mbola tsy fitafavoaka ny vato fotsy kory. Lana tsisy fiakarina ve dia hikiaka raha ngaty a? Oatra. Sao dia mba miforsenao kosa ny e. Tokony mbola tsy forsena ane aloha fa avelandeha moramora e. Moto efa androandro ve raha ngaty dia mbola tsy afaka rodazy ihany e. Iza mahalala fa nareo koa ane mitratrevatra zay rehefa mitondra motaoko sao dia forsenareo ah e. Zary ny tena faran'izay mitandrina mitondra an'io. Fa tena soloanao marina ve aloha raha Tom io a? Izay namezanao vola hoe fividianana piesy vaovao atao aoko. Ka le moto ane tena reraka e. Raha piesy vaovao zany ny ao a, tsy tokony ohatran'izany ny feo an'io, tsy tokony ohatran'izany ihany koa ny fandehan'io. Moto fitondranao eto amiko ve dia tsy ho fantako hoe. Zao no izy raha Tom nasiako miverifier ny zalahy io satria maty io a, dia natosikako tsy vitako ny hanosika an'io tonga aty aminao aty. Fa rehefa miverifier io a, le piesy tao aloha ihany no ao. Raha blazy a. Aza dia miteniteny foana fa tena mbola ao aza ny facture ny vidianako ny chemise sy ny piston complet an'io. Mbola mividy segment koa rehefa volanao tsy ampy. Zany dia hita mihitsy ny langanao e. Rehefa mividy piston segment ianao a, tokony miaraka anaty carton ray io. Ko nahoana ianao no hoe ny volanao tsy ampy dia mbola nividy segment mitokana. Zay ary ny taniko inona no foroniko. Aiza mandainga ianao a, tsy tena saro-javatra. Avy reny fotsiny volako raha ngaty a, tsy nividy piesy vaovao zany ianao e. Dia tsy hitako ne zany zay tenena amin'ny raha blazy. Avy reny ho any volako. Manina aloha raha ohatra ka rehefa avy eo tsika miresaka an'izany ary aloha fa tena zako ne mbola misy dialeko maika Tsy dia maika miandry zao. rehefa avy eo zany a, fa zao dia zao ny volako dia averina. Efa mitenanao a tsy tena saro-javatra a. Na farafaratsiny aiza le piesy taloha tao ho hitako. Gay ianao moa zany ny teny hoe mbola averina aminao reny fa reny ane mba fikaramako eto mba midimidiko rehefa tsy ilain'ny tompony intsony e. Fa ngako moa zany teny anao hoe amdio. Rehefa manao zavatra ohatr' ireny ange ianao tokony tazominao le zavatra olona e. Fa mbola misy ilaina anazy. Ko le karama raha ngaty efa mba kelikely dia mba reny ane mba fanampy le zaho tsy dia sarotiny e. Efa lasa ny zalatanykeo maraina. Karama kely ahoana? Efa 60,000 ve no alainao dia mbola ho kely ihany. Ko le izy zao efa tsy ao intsony dia manahirana koa ane zany e. Hitanao ianao sy ny afetsifetsenao zany. Raha efa tsy ao intsony le taloha dia avereny fotsiny volako mividy ny zavatra rehetrarehetra. 7,000 no omeko anao. Dia mba mango raha kosa ianao fa aiza koa no hoe se rehefa vita zao ve dia hoe izy famerenam-bola zany indray e. Allo raha nga verifieko le moto anao dia ataoko izay mampety azy tsara aloha. Allo mba amboariko dia mba rariva ianao maka azy. Tsy miditra amin'izany rariva zany tsony ako. Eny ka zay ny teneko aminao hoe aho fa ataoko izay mampety azy fa mba miala nenina farany aloha zao e. Tonga dia ataoko ny moto anao zao fa mba rariva alaina. Na zao a, raha moraka an'io ary tsika dia zao io dia vorahana. Ary ilaiko soloana piesy vaovao zao dia zao ihany koa io. Tsy miandry atakandro zany fa zao dia zao ny zavatra dia tsy maintsy amboarina. Any misy entana miandry ary dia mbakan'izay vetivety dia avy any mamita moto anao e. Ny entan'olona mamaika anao a, fa le anaty tsy raha rainao. Onare zany raha blazy. Efa henoko ihany nge ny sisiondresaka raha ngaty e. Ianao efa malaza ratsy amin'ny fanakalozana piesina moto an'olona. Zao vao hitako ny fahamarinana. Dia inona indray no avalinao amin'izany? Tena tenenikanao tsara fa zany halatra zany tsy mitondra makaiza. Raha mbola hoentinao amelomana ny ankohonanao ihany koa, ataovy amin'ny fahamarinana raha ngaty le asan'ny tananao a. Eny e. Inona zany no arrangement tokony atao fa zay zany no iziko. Hitanao fa mitsotra ihany ianao. Ka zao zany no izy a, fa mindra-poty. Ndana ianao a, dia mitedava vola. Dia rehefa hariva piesy vaovao ny ilaiko dia apetaka eo. Tena hita masoko eo mihitsy. Zay no anaovana azy. Eny ary maninona raha blazy raha mba inona e? Mba misy zavatra hifanarahana kely aloha. Zavatra inona indray ny hifanarahana? Mba hiangafina e. Hitanao nisy problème kely zay dia
lasa nivadika any le vola fa maninona raha mba hifanapitsikasanao aloha dia mba mifanamboatra eny antsika amin'ny fanamboarana moto manaraka mba tsy maka vola. Ny problème zany dia tsy afaka re tompoko zaza koa eny mba misy problème maraboly nefa ty moto ty ilaiko amin'le asako zaranao raha mba tsy noentiko tany amin'ny polisy ianao. Eny e mifonana eranga manaiky fa diso fa laoary fa ezaka e dia tolakandronao maka moto anao eo. Tena zay miara-mametaka azy eo tsika sanao fa tsy hoe apetapetaka anao fotsiny eo fahatany ray io. Ao fandrasiko ary anao vao apetaka antsika le izy e. Atsy hoe fa misy numéro ako taoko any. Ie mbola ty. Zay ary fa lasa aloha. Dada, tonga indray zay ianao. Tsy tadidinao moa le dadan'ilay mpiara-mianatra aminay efa tratranao iny koa. Mahamenatra ane zany ry dada e. Inona ny tianao tenenina? Le matoan'olona teo ko. Dia maninona ny mpiara-mianatra aminareo? Aza mody fanina nga moa dada. Le moto an'i dadan'i Patricia. Nisy pièce tokony vidiana nefa tsy nividinao akory dia jerenao mbola mamerina indray. Fa kialakely ty ve zany dia tsy maintsy hiteny amin'izay ataoko foana nahatongavany atao trano ato e. Ka mba tsy marina kosa ane zany ataon'ny dada zany. Vao iresaka antsika mianaka dia ohatran'izany foana. Aza miseho besaina rangaha. Problème ty fa tsy tezanaovana azy. Tsy tadiavana amin'ny vola le rangaha iny zao nao tanaty loko ato fa ny ankoatr'izay tsy mila. Sa misy voalohany aminao. Anampy ny problème ako foana ny anao isak'izay mihetsika. Za tena menatra amin'ny mpiara-mianatra amiko mihitsy. Ataony zareo resaka zanaka mpangalatra hono. Alao zany hoany aloha. Ianao koa amin'io ary ampiangonana ry ohatry ny reny tena hoe ianao ny kristianina indrindra eto an-tany. Za tsaratsaraanao amin'izany Tsy mitsara fa milaza ny zava-misy e. Ianao ary ampiangonana ry mikipy be ry sady manandra tanana ohatry ny reny tena hoe ianao reny ry niakatra velona ny an-danitra. Nefa hety fiainanao aty amin'ny fiarahamonina. Marenina ianao rony. Manala baraka anany. Marenina ianao Tsy mety Tsy natokana hitsara ianao. Ka tsy mety kosa ny ataonao ry dada. Efa lehibe moa zany dia efa manomboka mianakendry. Tena mangalatra ny ao any ataonao e. Marenina eo fa raha mihinjitra anao ny atezerako dia asa zay manjoanao eo rehefa zay fotsiny antenanao aty aloha dia ndana mivoaka any amin'izay fa mbola problème be ato anaty loko ato. Fantatrao tsara fa mbola mitady volan'olona ohatrinona ao anatin'ny tapakandro marina tsy maintsy tadiavako an'izay. Ka nataonao ihany anie na tonga an'izany e. Ary rehefa tsisy dirinao dia mandehana. Za mba miteny an'ny dada fotsiny ko. Ka tsy mila tenitenenina zazakely io tiako misehomiseho be saina nanatranatra eo. Tray kosa. Miala teo amasoko teo fa mahatsiravinany mijery anao azy. Aka misy resaka kely saika ataoko amin'ny dada. Tsy manam-potoana zao problème hafa koa zany ngamba. Inona? Mila vola betsabetsaka kely any ampianaranay fa efa hanomboka anao boky zao zay. Ohatrinona? Eo amin'ny 500,000 mahery kely eo. Za ampiasanao loha. Le izy. Alao amin'ny herinandro zany miverina amin'ny resaka eto tsika mianaka. Ka le izy ilana amin'ny fahalan'ny herinandro zao. Ka tsisy. Dia ahoana zao? Ka tsisiko. Zao ary zao fidiram-bola tokony ataoko sakatsakanana ohatran'ireny iny reny. Ngainao tonga amin'io plasinao io raha tsy misy ny fidiram-bola kely ohatran'izany. Mba mitaditady kely Zany foana no averimberinao eo alatra. Ohatran'ny tsy ampafirim-ba olona marina be koa ty ianao. Ka io toetra ny dady io ihany kosa neny efa mba nampisaraka anareo somamy. Kay miresaka an'izay iny ianao dia andray aloha maka fanampiana fa za tsy manana. Iza ngery dady efa niantoka amin'ny rentrée-ako rehetrarehetra dia mbola inona ihany e. Ka angazay fotsiny tokony atohana aminao. Mba hiangavio indray izy amin'ny tindray mitoraka teo dada hoe sahirana be eo fa mba meo vola. Aiza koa ary ny ahità mamany. Sady ianao efa ty amiko koa no mipetraka izy efa tsy mamakanina anao dia zany ve dia tsy ho vitany. Ndana mihitsy anao makany aloha fa za tsy manana ka. Vao hitady an'izay volan'olona be dia be zay azo. Sa ianao mba mahita olona kely aloha mba azo indramam-bola na ohatran'izany. Za dada aza ampidirina amin'izany. Ka rehefa tsy mahita vahaolana ary dia mijanona.
Mangingina tsisy olona indray izy izany. Dia ataoko an'ilay fanaovana azy indray aloha ity. Ary alao aloha ataoko maromaro fa mety elaela indray vao afaka maka. Zay. Mpangalatra! Otra, mandro. Dada! Dada! Jerenao fa mangalatra ty raha bebe ty angetanga. Izay ataoko raika aboaka ihany maro. Fa inona zao e? Io dada savao a. Nararany ao anaty sasedolo ny varitsika. Tsy hitany akory mipetraka ato ambany ato. Jereko izy mitakerikery hoe inona ary ny an'ty ramatoto io a. Ka tonga dia nalainy ilay vary tamin'ny kapoaka dia nararany. Tsy efa ho roa kapoaka mahery izy zay. Mamazafy mangalatra zany ianao? Aza dia mifanendrikendrika morikala kely a. Vary vidiko tany an-trena ty. Anareo rery manana vary. Io dada jereo dia ampitovio a. Ohatra ty mamazafy ny saseanao iny aloha. Vary vidiko tany an-trena hoa io. Zaho ko vary vidiko tany an-tsena, varina io. Jereny dada ary ny kapoaka mitsingidy fotsiny. Tsy hitanao igoaka be io. Hitako mihitsy, dia tananao mbola reo. Ka ny vary menany mitovy daholo e. Vary faratsio io. Rehefa tratra raha matoty dia aza mandafa tonga dia efa tratram-bodimo zao ianao hoe ianao mangalatra eto a. Ary tsy vao zao io fa gaga foana isak'izay miverifian'io vary io fa misy tsy ampy foana io dia efa tiatoka foana anao azo amin'ity. Kay moa zany a, mangalatra ohatr'izao ny ataonao ato aminay ato. Impiry zany zay ianao naka vary teo? Tsy nangalatra varinareo zany aho fa vary vidiko tany an-trena io. Ay, rehefa sarotra torona hevitra ary ianao zany tsy tena marina dia miomana fa hoentiko any amin'ny pôlisy ianao zao. Ie, valio-tsotra fotsiny aho hoe impiry ianao no nangalatra vary teto amiko dia firy zay rehefa azonao firy kilao. Sa efa mitaonina? Mifona moa dada mifona. Efa nisy taona ianao na mahamahana zay nitoetranao teto fa tsy tratrako aloha tamin'iny. Zao anao zany tonga amin'ny fotoananao. Ka andao tsika ho any amin'ny pôlisy fa za tsy antany andray aminao eto a. Azatrao asambo e. Ka firy ny efa azonao teto firy kapoaka ny fitambarany e. Zay ela be zay. Ao azatrao asambo fa vavy andro tsy vedy ataonareo ansany. Mba hiantrao moa e. Ko maninona raha tsy mangalatra e? Mandehana ny famarinana fotsiny dia vita. Mifona moa e. Ohatrina zao ny volany aminao any? Dia vidiny ianao? Dimanjato. Dimanjato a. Saika atao inona zay? Ivitanako siramamy. Ty raha matotira nga tena mampity mielaka. Raha tsy vavy atotra anao efa vovoniko teto. Mojonjona anao dimanjato isan'andro eto nefa mivariko ataonao mpimamba ny amin'ny kilao isan'andro eto. Mifahafantarako azy zany a. Efa nahazo vary bidibidi tamiko ianao. Fa kotiko fotsiny ny vary nangalaranao zany hatramin'izay tsy raha tsy tena saro-javatra ataoko koty ambany. Raiky tato ny vary averinao amiko. Haisako e. Ie, zany e. Samy sazany kosa moa. Ka inona ny tianao? Hogadraiko sa amerina an'izay voly zay? Zay vitim-bary zay. Aiza reno amerenako an'izany. Misy inona ianao mangalatra tsy mahalala hoe aiza anao nerako an'ity rehefa tratra. Zao anao zao. Zany re dia tsy anaiky aloha e. Efa hoe mbo mifonako. Tsy vita mifonana ny fiainana raha matoty efa sarotra. Fa inona tokoa moa mahatonga anao mangalatra ohatr'izao raha bebe a? Mba tsy fidiny. Tsy fidiny. Maninona raha mangataka fotsiny? Raha tsy teto aminay nge ianao nangalatra raha tsy tena vonoan'olona tany e. Ka ahoana? Andohan'ilay varaiky tapy sa hogadraiko? Tsy manana ny lerana zany aho a. Dia andao tsika ho any manam-pahefana ary aloha fa za tsy anaiky e. Mifona re. Mifona moa e. Zao vony a. Mianao ve ianao? Ie. Ianao aloha miandro varotra eto fa za andeha vetivety. Andeha ho aiza dada? Andeha hiaraka amin'ny raha mamazafy any an-tranony a. Hijery any fa sao dia mba misy sopotra be amina vary amin'ny taonina any satria ny varintsika efa be dia be izay very zay dia ho verifieko kely aloha. Manga tsy maintsy makany a dia jereko izay marina amin'izay ka. Andao mamazafy a. Tsy vita mifonana ny fiainana fa efa sarotra. Tsy ho andro koa ve ianao? Ie. Ndra ho aho rehefa tsy mihina ianaoko. Sao dia mana tena ny tsaotsaoka eo a.
Saotra anao mankafy ny jiolo ambassadeur 104. Ary voa malaky le trano raha mama fa ela be a. Ka voakaroana le izy aty atsikinakona aty zao. Ninona ny tikaroana? Le lakile e. Sady reto zao misy maromaro le lakile tsy haiko hoe izy amin'reto moa zao le zanany. Voa aingana raha mamazafy le trano fa maika. Oka re lo e. Zay. Mandoso ary ianao e. Lozoka be zany tranonareo zany. Voa le varavarankely fa maizina ka. Voa vetivety aloha fa tsisy zavaratazana. Eny a, ndasa aloha. Zay. Ha! Inona daholo reto? Reo mba fiompiana kely. Reto aloha dia tsy maintsy lasako daholy. Mbola tsy mahaverina ny variko nangonina ohatra amin'izay ary reo. Akoho anankifito anareo e, 7 mbaka nyretsy anankiroa mikotroka retsy. Aza trao azamo e. Reo ange mba fanana keliko e. Sady zao e. Vo intelo fotsiny aho mbo naka teo aminareo fa tsy hoe de intelo fotsiny efa fa oviana ianao ny kliantiko. Fakahitana eo amiko. Fandraindray ihany any naka fa tsy hoe fakaisemakeo. Tsisy mino an'izay rediredinao eo fa rehefa tratra ianao a dia mahay mamady resaka. Fa aiza meo gony aloha. Tamin'ny voalohany aza meo gony a mamazafy fa maika fa mijanako miandra re-pivarotana ry a. Betsaka koa ny olona miandry amboatra moto. Aza tao azano. Mifona ho adada mifony a. Alatsiny a. Mifona mody a. Ty volany ty manaraka ty a. Tena dia mandrahoako hoany. Io mbola misy vilany tany io mbola afaka ampiasainao. Ny vilianao tsy ilaiko fa janko fa vilany reto koa dia reto akoho anankisivy reto. Ampio ahy samitra azy. Loza rety matiny. Fa ny ataonao ve tsy loza? Zany angalaranao. Mifona mandady aminao. Ary avelao ny pataloko fa aza mandaloko eo. Le lafika reo Mitsangana faladianao e. Avelao ny tombo fa tsisy samborako an'le akoho. Vo intelo fotsiny aho any naka. Le ndray mandeha zao vo ndray maraina dia avy eo ndray atoandro zay. Mitsangana ianao fa aza mandaloko eo. Dia mifahatelo iny tratranao iny fa tsy misy zany ndray kitapo zany. Mitsy hoe impolo na in-roapolo na in-arivo ary nangalatra ianao e. Ka anao teny hoe efa ho ray kitapo mahery se. Eko za mahatiatoka foana. Tsisy tombo-mahatsoanao mihitsy le vary fa lasanao daholo ny tombony. Fa tiatokarona azoko amin'io ao aloha aingana fa lasa le akoho. Oy. Iny sakany le anankiray fa tadivako ny trano idio aloha io varavaran'io e. Idio aloha io fa arozanao midorororo fotsiny. Nga vitan'ny ranomaso izy ty. Ka ianao ane manahirana. Io raiso io anankiray io. Reto atody reto ahoana. Rendia tao ansao azy. Reto atody reto tsy ilaiko fa janoko aminao fa hovaky eny an-dalana any. Maty any eny akokely. Zay a dia mbaky endry manaraka fa tsy tsara any amin'ny mangalatra e. Ara taonao azy ao any. Mafy loatra ao ataonao azy. Kekako. Odio. Manao ahoana e? Ahoana dadany saloya? Salama tsara. Salama. Nandalo kely efa andohan'le kontinay aty. Kay. Daso jereko ny kontinao e. Izy ty ny olona sy fatako amin'ny lakirefa ny ianao mba betsabetsaka dia ataoko ato anatin'ny blokonao ty ato. Ie, marimarina izy ato a. 500 sy 7 sy 5 alina. Zay ny kontinareo dia reto daholo ny lista. Nisy an'izany ve? Sao dia mba
ieko lareo mianaka mifandima makaitana eto ihany ko sao dia misy zavatra mifandiso any eny e ekeko jereo tsara aloha reto e alefako aty foana le zanako kely iny fa na izany ary za zao mieritreritra hoe eo amin'ny 5 alina eo a 5 alina eo ataovy matotra rangaha ty a laninareo no misoratra ato fa tsisy akoatran'izay a ary sao dia mba makamakaitana tsy lera ary izy hoe tsy mera aminao dia tsy fantatrao fisiny ohatrohatra nefa misoratra ato ihany tsy manao an'izany ny zanako fa rehefa irahako ihany izy vao makaty ka kotio aloha reto jereo tsara aloha fa ianao koa ny tonga dia misendoatra ambony ihany ary hoe tete hoe jereko mihitsy le carnenao jereo izy tsy voisiko daty fa imbetsaka le maka dia manahirana be le manoranoratra daty fa engenao fa maninona no mitakosokosona be ohatr' izao nefany tsy azo le stylo ohatrany tsy dia nanorotra tsara dia sady nataoko mazava tsara fa le olana ohatran'izao mihitsy ny stiako e nataoko matevitevina le izy hita tsara io tony zao le misy mikosokosoka dia atao amin'ny sisiny eto zao no nataoko eto le mazava azy mazava tsara reny anilany reny teto zao a nisy kontina 500 ty zao mibetsabetsaka io nefa zao ohatrany tsy atao anatin'ity lista ty amiko ty a tsy azoko zany ty zao nisy 18 petit beurre anaky roa ndrainaka ka sao dia mba natao goûter na ohatran'izany fa tsy niteny taminao izy tsy naniraka an'izany dia fanampin'izany koa ilo tsy haiko izay fanarahanareo mianaka any fa naraina fotsiny reto matao misoratra ato fa hitanareo koa hoe ny entana koa zao misondro bidy isan'andro ka ty zao jereo fotsiny hoe efa nisondra 300 zao reto zavatra reto mividy savony zao izy tamin'ny voalohany 24 zao efa ho 500 tsy hisondra ve zany hita ty kely hoe incarné aminao iny azafady iny e verinao hoe mangalatra ve zany da dansaloha koa nohatra manantsafa dia inona ty kafe ty zay nge tsy misotro kafe tsy azoko zany to milasa misy kafe tsy lefo koa ty amin'izay 10 sase be zao andaso hoe sao dia mba tsy listanay kosa io e sira ngamba ty fa zany diso eny ty fotsiny e zany miovy zay olona tsy misotro kafe ve ndraso aloha ty koa misy vary zay tsy mampividy vary zany vary e sy nalainareo raha ngaha reo matoa misoratra ao fa zavy ka sao dia mba amorona tsy fotsiny listanay ty ka io dadany saloy io sady le kontinareo koa nefa raha ivolana sao dia iverinao hoe herinandro e makamaka foana nareo maka foana dia avy eo nefa rehefa avy eo ohatrany hoe fandiso la izy rehefa be loatra andao rangaha zao ny anaovana azy ary atao farany ty fa ohatrany tena manahirana izy zany andokaka tsy nohanina ve eritretinareo ary hoe nareo ary ne mba andeferana kely hoe dia efa mitrosonareo dia ohatrany lasa mizany reny mahazo loza e ohatrinona zany le fitambarany teo 575 alina ny sase ary efa tsy kotiko efa anatin'izany reto tsony compte ty amiko reto zao 10 alina mihitsy ny tena marina tsy possible zany hoe tsasany latsaka zany ny compte avy any aminareo any fa manena aloha le zaza raha ohatra ka dia dina tsara sao dia mba izy mampitombona ohatran'izany e lasa zany ohatrany zany azo akorangaha loza itokisako fa ohatrany zavatra tsy milamina zany meko ny volanao a fa tsy ampy aloha izy androany dia ho fenoko raha pitso tsy maninona fa ataoko farany angamba ty zay ary ty ny volanao dia tsaka tsony zany ianao tsy vidy zavareto amiko tsony zany zany aloha mbola tsy fantatra fa raiso aloha ty ary dia asio resu sao dia hoe tsy voaraiko atao fatokisana rangany zavatra fa dia vola omena koa ve dia anaovana resu nefa aiza za mihitsy raha tsy alalako nanao facture taminao tamin'ny entana rehetrarehetra lasanao teo soraty fotsiny hoe voarainy vola 10 alina fa tena mifonao ve zany le izy aloha fa ohatrany hafahafa koa ny dadany saloha ty marina efa samy hafahafa ihany ko tsy aloha ve andeha amin'izany raha tena tsy nampozinao dia alao ary ajanonako ny 500 fa ny 5 alina sao dia andratsy fihavanana izy ty e le tana koa misy misonotsonotra moa misy fadisoko kely koa atao amin'le reran'le vary ty no tsy azoko hoe ahoana sa hoe miankina aminao e tsy hitako tsony zay ho tenenina ohatrina reto vola reto ianao 10 alina iny nisao tsara alao ary dia mba ny 10 Israel mba aterinao rapito zany tsy manena zay zany tena enjana fa arakaraka le ry le zavatra nataoko za koa no adala zavatra vita amin'ny lakosina be iny dia tsy mba nodiovina hoe natao madio fa dia mavela ho hitany teo lakizay mihitsy rangano novako le taratasy amin'izay tsy araka le mitakosokosina lao taon'izay manaraka fa manahirana
Irana izy ity a. Fa anizy io kidoro miankin-drindrina ivelana io ry dada? Ay ve sy kidoro nividiko tamin'ny rapaty io e. Fa ahoana moa izany ny rapany no mivarotra kidoro aminy? Ka izy miasana amin'ny magasin dia ohatran'ny lazainy hoe nomeny debanazy hono io mba pourboire zany fa ohatran'ny nisy zavatra nahafinaritra ny mpampiasa azy tany dia io no kadoany. Dia ohatran'ny tsy te hatory amin'ilay izy dia namidiny taty amiko moa izy milaza mila vola. Fa ohatrin'ny io? Io raha tokony ho vidiny eo ny lafilafy any fa mba ohatrany mba fitain'Andriamanitra ngamba dia azo efatra alina. Andriamanitro, kidoro deux places ve ry dada dia efatra alina? Ko izay aloko inona ary ny rarahina izay vidiny ihany fa mba nahazo mora tsy mora ve no ikatsana eto ambonin'ny tany eto e? Tsy hamoana vola be. Avondray se zay. Tsy mba mampalelo anao ve anao matory amin'ny kidoro bozaka efa mitsoaka midrisidrisina amin'ny andro alina io mitsoako io dia efa mahazo kidoro vaovao indray vao tsy ho faly. Ho anao ny vidianako an'io e? Ieny e, misaotra betsaka ny dada ka fa tia le vidiny ohatran'ny mahampia ihany saiko. Amin'io koa hoe rapa. Tsy mba fantatrareo koa ve izany ny tantarandry rapa e? Manina indray izao? Tota kely eto amin'ny tanàna iny. Sy andalovany dia angalarany daholo. Ary mino mihitsy ny afa entana nangalariny tao amin'ny tranombarotra tao io. Ho inona izay omba maty any fa hiaina ho aniny e. Rehefa tsy ianao nangalatra azy tany amin'ny tranon'olona tany dia tsy tokony hirarahana izany. Ary andao ampidiro ilay kidoro fa zabe resaka eo dia avy eo tsika niditsena. Andao? Ndre fa mitsingevana zany. Ndre to miaramiaka trano tony kidoro. Ohatray oy me mandeha mafy ana izy zany ary toety nivoaka ny trano a odre mitsingevangevana be raha olona vonjeo oy to mandeha mafy be mirimorimo re ty kidoro e. Ay fanina be fanina mafy be zany takiana-pandeha n'ity kidoro ty zany ary hoentinay zary aho zany to aty anaty ala indray re no entiny ahy. Ay fe biby lava nefa andrina biby lava be inona koreny mainka sy kadradraka be debe kadradraka be. Dada fa maninona ianao zany? Ay maty ah. Ao tsara ve? Ay novoka e so ihany tena teratsy amika. Fa ahoana? Mafy zany a. Nanovy aho hoe netiny ty fandrinana ty tany ivelan'ny tany a dia netiny tany rehetrarehetra tany. Fa inona zany mbola mampimenao amin'izany e? Efa lozany eny manjoa ahy. Efa napiretiko nge ny jiro mbola tsy taitra mihitsy dady. Jereko ny tananao miandrandrandrandra be misarangodrangotra tsy hitako hoe manao inona ary dady zany. Fa netin'ilay kidoro taiza? Tena ny afaingana mpandeha n'ity kidoro ty tao anaty nofoko tao a ohatra mitovy amin'ireny fandehana fusée reny
ohatran'ireny masinina le any andafy le mitsorika be reny dia sao dia mba nanofony taingina moto aloha dady. tena hoe mezana fa mora fa ny tena zava-doza femy biby lava sy maingoko ka dia kadradraka be dia be ty fandriny ity dia tena sakian'ireo zavatra reo no nitangorona taniko dia zay ny tena nampatahotra sy nampirikototra andrindra na tonga mivazavaza teo fa nga tena niteny mafy be a sady niteny mafy jereny ridao fa niongotra mifikifikirinao ohatrany hoe inona izany loza fa baraka ny tany velany raha nisy naheno mety nisy naheno a nofiratsy angamby iny ka so ihany Amfiry moa zao e? tamin'ity kidoro ty ry dady fa mifiry zao andro zao amin'ny 12 zao ovena ray ny ho andro io tena sy tia atorotsony fa raha maverina matory mety hiverina indray le nofiratsy a so ihany aho afa tsy natory tamin'ity kidoro ty fa maninona kidoro tsy milamina ne io ry dady sao dia adininao ary tsy milaminao ana koa e kidoro alatra io aiza nisy an'izany kidoro amidy efatralina nefa kidoro 2 place ngeza be io zay indray le aiza ianao fononopoana tsy hanofy an'ity nofy ratsy rehetra ity hoentiny mandeha makario hoentiny mandeha makatsy takazay zany tsy nitantara rehefa zany ny teninao dia ahoana mbola hiverina tora sa hoa kidoro ioko inona ary nidirany nofy amin'izany eny ary atao inona fotsiny zany hoe kidoro io tsy atoriana aminao mampafantatra anao any zava-misy fotsiny afa ianao ihany iko samidy dia angalana tombony io ne mola mety ho lafony amin'ny 5 alina sy ray hetsy any ianao ihany ao io ry dada fa sy ndeha atory aloha e ndana koa faina koatra fa mbaka manampitrotraka ahoana ny ianao raha taomina ka hitanao trano mazatra ihany aloha fa lany le tao e efa nitondra vola ka eo zao no saika ho resako aminao kely hoe angatakandro kely satria nisy problème be zay tao an-tanàna tao dia ohatra ny hodina kely tany le vola fa tsy izany ma tsy madama fa nisy tanina izay dia nisy nisopatra le izy dia nikarakaran'izay dia lany vola be tena amin'ny tribunal moa le vady kokoa teraka dia somary sairana kely zay ara tsy ny tena olana koa izy lavidavitra dia lasa mandefa vola makany foana dia eo ny olana moa le tsena koa tsy dia mandeha tatoato amin'le tsy haiko hoe efa betsaka ve le mpivarotra dia zany ne problème koa aby fa ny tena olana koa le zanako vavy ao anao sotenany samity dia misy zavatra be da be tsy maintsy homanina dia eo no ohatrany mampikorotana kely le fantaovako vola aminao aza hivarotanao sakabe loha raha taomma isaky ny maketo ianao dia tantarainao aby ty zavatra rehetrarehetra ity tsy afaka mametana anao tsony aka ny ato aza nindesitanao efa raha tapitrisa mahery io jereo ne eny e ne madama tsy mandan'izay e fa efa nitantara marina fa hoe mitantara problème aminao foana hoe tokony tsy hidirinao le izy nefa ny mba hanamporofoko aminao hoe tena efa mba mezaka any eny atony tantarako an'ireny e fa sendra olana foana matetika dia eo no mahatonga hoe somary taraiky kely amin'ny fantaovana ny volanao fa amin'ity tena ezaka satria hita madama misy asa ho ataon'le zanako izay mantsiny a dia misy fantaovam-bola be ho ataon'le mpampiasa azy aloha avance zany eo amin'ny ambolana eo dia mba misy volana tapitrisa maro mba azoko zany dia mametoky anao hoe amin'ireo tsy maintsy amezako anao okizay aloha le resaka fa be dia be reo olona hoarinanao reo ane raha taome mahakarary andoha fotsiny fitao aloha ty volo ty dia hitantsika eo indray ny toyany ka le anaovako anio ane madama tsy ho vitako mihitsy io raha tsy mba vonjenao kely aloha dia amin'reto entana mezana ho aretiny eny mba ahodiko mba ahafahako mamerina volanao e fa tsy mahazo teny gasy ve enao e inona ny entanao menanao eo ty ara tsy vita
Manome 3 andro anao tsy maintsy voalohanao zay. Madama tena mba miangavy re ahy e. Tsisy entana afaka mamerina amin'ny volanao raha tsy mahazo Ny anay mba vola miodina fa iza dia ho bloquena ho any fotsiny. Zay aloha. Ary mikisa kely aloha ianao fa jerenge reto olona milahatra aketany Ny aloha fa iandro kely raha dia rehefa lasa ny client-nao dia mba miverina miresaka kely aminao ve tsy maninona. Inona ihany mbola ho resahanao e? Tsy afaka miresaka aminao tsony atery ny volako. Tandre mieritreritra ny tsoka eo Dada, tonga teo nge Madame Sophie e. Ahoana ihany hoe le volany? Tonga teo indray fa izy androany. Ie, efa indroa ary izy miteoko. Dada tsy hita mihitsy. Ka izay mihitsy ny ataony tsy hipetraka eto aloha satria tsika ne mbola tsy manam-bola omena azy. Tena mba karakarao ihany kosa aloha fa mahamenatra olona. Ka vita karakarana veko vola natapitrisany be sao fa tsy hoe manalina farafaratsony amanitsiny azy. Tsy mahita vola nitaovana izay misy dada zao. Zay mahatonga dada mandehandeha mivoaka ny ivelany anio mba miala an'le tsilo. Mahamenatra olona ary dada. Dia ahoana ozany? Le volana no takitakileriny teoko. Dia inona valindry? Mbola hiverina hono izy. Dia ozy izy aho hoe miverena mihitsy fa mety ho tonga izy rehefa avy eo. Da zazadala. Tsy nitenenina hoe tsy eto izy fa ny amin'ny faritra. Antray, za ve dia andainga aminao? Tsy mba mahay miady mihitsy koa nareo. Ka ny amin'ny marina ny teneniko. Za ve dia andainga. Mbola ho ela mihitsy ka. Ka za kosa nery dada mba menatra e. Jereo nge ny tsenatsika e. Efa tsisy afa-tsy kitay menaka, éponge be, kaka pigeon efa maimbo menaka, biscuit gasy, oviva kely reo sisany eo. Ko maninona e? Mbola entana azo amidy tsara reo. Mahamenatra moa dada. Jereo nge ny etagera vovoka aby ny vitrine jere vita. Ka inona moa zany tsy anadiodiovanao an'ireny aloha rehefa mba mahay zavatra mba misy fotoana malalaka ianao e. Andao moa akatony. Dia ho avela ho simba fotsiny eo reo zany. Sinanay nge mahaverina zay tafaverina ny aloha e. Na dia atao sakafo aza. Menatra olona ka zay anontanian'olona rehetra tsy misy. Rehefa izany ary no izy dia akatony ihany e. Dia hoany reo zavatra ao reo. Le izy ary efa maimbo be riko. Efa maimbo lao be ry le kaka pigeon. Marina tokoa zany satria kaka pigeon efa hoembolana tokoa reo zao no naterin'ny olona farany tao e. Zay anaovanao azy rehefa akatony rehefa kamoa. Dia hosotrona koa zany ny oviva. Andra io hanina rehefa tsy hitanao zay anaovana azy. Fa zao andeha aloha. Ka madama nge hiverina eo. Ka zay mihitsy ny mahatonga andeha. Ty zazadala misy ty koyon. Dia inona ny teneniko anazy? Reto aloha misy vola. Misy 500 ataonao sakafo hariva fa za mety halalina vao tonga eo. Rehefa vao tonga eo izy dia tena hoe tsy eto mihitsy hoe izy fa lasany amin'ny faritra. Karaha za indray ngadrany eo rehefa tsy hitaneto ianao. Tsy manao an'izany izy e. Za no fanaraka tamin'ny tany fa tsy ianao. Dada zany tsy miverina tsony. Aza vonona fotsiny telefoninao fa miantso ahako. Eny ariko. Ary ndana aloha alaivo ny akanjo mafanako. Dia hono ary dada. Inona ny vitan'ity 500 sy arivo ity? Zany ve dia olana e. Mandana mihinana varetsy amin'ny mamaziletsy. 500 dia mahazo indray mihinana. Manampy indroa ianao. Menatra aho. Inona menatra amin'izany? Inona hanina no hanina ko menatra? 500 intelo 500 sy arivo voky tsara ianao dia matory. Sy aleoko tsy mihinana. Ary idio tsara ny trano. Tsy mamomo olona eo
Tsy azoko mihitsy anie dadanareo izany e. Tena mandositra mihitsy izy. Tena tsy haiko mihitsy madama fa milaza hoe misy dia lehany dia lasa iziko. Aizako isako ny tonga aty dia hoe tsy ao izy, tsy ao izy. Dia ahoana izany? Tsy manaiky an'izao ntsony a. Lany fotoana loatra mivezivezy aty. Inona ny zavatra misy ao an-tranonareo aloha ny volako? Tsy haiko mihitsy madama fa andao aloha mandroso dia fa tsy azoko kokoa ny izany teneninao izany e. Ka tsy maintsy maka entana e. Andao mandroso. Inona daholo ny zavatra ato aminareo izao? Reoko? Manana télé? Ie, hita e. Io ve? Ie. To sady télé taloha be. Dia be lamosina be ireny. Sady io aza noir et blanc. He, Io ihany moa ny izany télé izy. anay hatramin'izay. Tsy mety io. Tamin'ny eny mbola teo dia efa io ny télé anayko. Ny armoire anareo izany koa ohatra nefa ratsy. Tsy mety ka. Tsy mifanentana amin'ilay vola mihitsy. Ary misy moto io a. Io indray an'olona. An'olona amboarin'ny Aza dady mody io. atao an'izany e. Ie. Alain'ilay ramosey iny ohatran'ny rariva nga sara pitsy maraina izy izay. Tsy mahalala an'izany fa io aloha no entiko. Madama. Aiza ny taratasiny io? Aiza ny Ao papier? anaty sezao. Dia ity aloha no entiko izany. Andriamanitra. Izay fanarahanareo any, tsy fantako. Tena mba mifona moa madama fa an'olona angeo io e. Ho entiko ity a, dia sefo makany an-trano izy. Andriamanitra inona ary izany? Raha ohatra moa hoe voaverina ny vola, dia verina aminareo koa ny moto. Fa rehefa tsy izay dia izay fanarahanareo sy ny tompony any. Andrekakio, bediny dada zao. Sao dia mba tokony hiandry azy aloha ianao madama dia atsoko izy a. Tsy manam-potoana an'izany intsony aho a. Asefo makany an-trano izy a, dia izay. Sao ve sisa nefa rahantsika mianaka? Jerenge ty ianao e. Tapaka ny tongotr'ilo. Jere, mbola tsy mahatsiaro tena hatramin'izao. Niratra ny vatanao amin'ny mango fotsiny. Aiza raha maty ianao? Andriamanitra. Fa tena nina loatra rehefa tena ilay mikorosy fahanoatra izao e. Aiza izany? Io dada fanatsiara. Dada, aza dia tena mihetsiketsika be ohatr' izao fa misy mpanjaitra ange ny tananao iny e. Misy sérum iny. Vony a. Saotra anao Andriamanitra fanatsiara tena ihany dada. Aiza izany e? Manjavonjavona ny masoko e. Aty amin'ny hôpitaly e. Manaitaina daholo. Aza mihetsiketsika be eo a. Fa aiza ny tongotro? Tao tsy voatsapako e. Miala teoko. Dia tena tsy mba nisy tsaroanao mihitsy ve nahazo anao tandry dada? Ay, izay vao tadidiko ny nanjoa. Fahoana ry vony a. Aiza izany lilan'ity tongotro ity? Efa hoe niala teo a. Efa vita opération nge ianao ny tonga teto izay e. Eny e, nisy olona mety tsy fantatrao izy nanambola tamiko satria nanambola zavatra teo amiko teo izy dia tsy voaveriko ny volany. Izay indray ianao izay dada. Dia sendra hita ny tany mandoto tany aho dia tena tezitra be izy ary namely mafy ahy. Ny tsaroako farany izao dia ny tongotro
ohatrany totany zavatra zay tsy fantako hoe inona dia teo dia torana dia tsy haiko tsony zay toyany fa izao aty izao e ka tena potika be mihitsy no nitolana teo zay na tonga lezy nitapahana nge rengy anao dady mafy zao ka mariny so ihany ary ianao fa mba velona ianao sisa zany naty amin'ny hopitaly dia iza no tonda taty tsy haiko fa nisy olona niantsy fotsiny aho hoe ianao nisy namona aty amin'ny hopitaliko enjany zany dia mama koa efa tonga teo mama hoa izy nividy andreo fanafody hitanao reo dia nametraka vola kely koa izy dia nisy gote kely napetrany koa reo isoranazy fa ngaizy tsy niandry teo zany andeha hoe izy fa maika be fa miandry azo ao ivelany ao mivadiny eny e isoranazy zay nataony fa zao ry dada ahoana ke mba miova amin'izay kosa moa ianao ve tsy mba mahatsapa hoe tsy nety nataonao rehetra hatramin'izay akare anaka ianao tsy mety mba mino ny tegniko mihitsy aza latsana tony dady na hiezaka ary dada io fa ohatrany efa tara loatra satria efa sao mbola tara zany mbola afaka manao ny marina foana ianao mbola afaka manarina ka misy asa ho vitako tsony zanako enjana be ny fiainany mandehana ny fahamarinana foana dada fa hitan'Andriamanitra nge zany eny ny tena loza taminao koa mantsy tsika mandeha mivavaka hitan'Andriamanitra tsika mandeha mivavaka nefa avy eo tsika tonga any amin'ny fiarahamonina reny nataonao reny tsy takona fenina okizay ry anaka marary loatra fa mamaly volan'olona ay mangalatra ankolaka alainao daholo ny fananany olona rehetra io misoloky tsy rary nge zany ry dady mbola ianao koa nandroaka mama eny aza mitazona lelo amiko e matoa ianao mbola velona iny ohatr'izao ry dada mbola misy ilan'Andriamanitra anao fa tena mariny todika amin'Andriamanitra amin'izay ady tsy anako tototsony fa tena hivavaka ary hibebaka e anenina amin'ny ratsy nataoko dia hiaina fiainam-baovao indray za tsy mitana lahelo aminao dia mama koa matoa izy tonga teto dia tsy manana lahelo aminao zany izy misaotranao fa hoana ary vony a nanao ny afaran'le moto lasa madame Sophie ahoana ozy i Philippe tamin'le motoany tsy haiko fa efa tonga tao zareo dia efa mifampiresaka tsara izy navery madame Sophie tamin'le moto efa hitany koa moa io mahazo atsika io izy hoe dia hanenjika anao dia tsy nanisy resaka izy tsy nanisy resaka izy fa izy ara nandefa vola famangina aty amiko mirary soa e dia mba miova hoe ry dada zay ny tenenina dia izao koa nge ry dada ny zavatra nahajikaiky e ananaka mama zafy tonga teo izy nanatra n'io vary sy ronako amin'ny bazary io ie dia mirary soa be dehibe ho anao hoe mama zafy eo lozako renareo teo mafaitra ao anatin'ny mamy nolalaoviny solofo hery ludze eva ary saondra
na ny alehan'ny tongotra izao dia ho voalamina ny alehanao rehetra aza mivilona ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Radio l'ambassadeur efatra